Dia mbola ampifaliana trano no ifampiarabantsika ao anatin'ity fandaharana fifampaherezana izay atokantsika ity mba hijerenan'Andriamanitra ilay hany vahaolana eo amin'ny fiainantsika. Ary matoky fa efa nanao fanandramana ianao ny amin'ireo izay niresahantsika teto amin'ity plateau ity mino aho fa nampitombo ny fitiavanao an'Andriamanitra, nampitombo ihany koa ny fahaizanao mifandray amin'ireo ankohonanao, amin'ny namanao rehetra sy ny fiarahamonina nisy anao ny fandaharana izay niarahantsika nanao teo fa vahaolana, isan'ny tena vahaolana, manampy antsika mamy olana izay fitiavana izay. Alohan'ny hidirantsika amin'ny loha hevitra manaraka dia hiaraka hivavaka isika. Raha io ilay Andriamanitra fitiavana, misaotra anao zahay fa tsy mitsahatra mampahafantatra anay ny tsiambaratelo izay ahafahana mamaha ny olana rehetra eo amin'ny fiainanay ianao. Amin'ity anio ity dia mangataka anao zahay mba ho feno ny fanahinao masina eo amin'ny fifampiresahanay, mba tonga izany hitondra hery miasa mangina andresenay ny ratsy rehetra. Ka dia mitenena Tompo ary omeo anay ny fanahinao masina mba ahaizanay mandray izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, io olana io dia miamitombo izy io raha toka tsy tratratsika ny fahatakarana ireo tsiambaratelo izay nozaraina teto hatramin'izay. Toy n'izay sady amaranantsika azy ity androany ity amin'ireo fandaharana 5 izay niezahana mba ahafahana mifanoro-hevitra sy mifampahery, mifampizara eo amin'izany fietrehana ny olana izany. Ity andininy voalohany izay resahako ity dia mamitina azy rehetrarehetra. Ao amin'ny bokin'ny Lioka 7:7-20, rehefa hamaha olana Jesosy dia izao ny teniny: hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zay zany aloha dia tena tokony ampidiriko ao anatin'ny saiko zany, tokony ampidirinao ao anatin'ny sainao zany. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny safidy izay ho raisintsika zany dia izao: hisafidy an'Andriamanitra ve isika? Fa raha manana an'Andriamanitra tsika dia hainy ny zavatra rehetra, tsy edikevitra zany. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny zavamisy anefa dia izao: satria tsika matoky an'Andriamanitra dia mivavaka isika, mivavaka. Ary tao anatin'ireny le fandaharana niresahantsika teo ireny dia mifampitarika ho amin'ny fivavahana isika eo am-pijerevana ny zavaboary, dia miresaka amin'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra. Isika mamela heloka ny hafa zany, mangataka famelan-keloka, efa vavaka zany, efa vavaka zany. Dia aorianan'izay isika mba mangataka an'le tena zavatra tena iritsika ho azy manokana eo anatrehan'le olana, le vahaolana zany. Asa na hoe olana arak'asa na olana ara-pahasalamana sy ny sisa sy ny sisa. Fa zao, na tiatsika na tsy tiatsika dia reto zavatra telo reto no tsy maintsy hitranga. Mivavaka isika dia mivaly ny vavaka. Aleloia! Mivaly ny vavaka dia raina ny Tompo, ary ekane mba ho zay daholo. Sady mivavaka mba tonga dia hivaly le vavaka. Fa indraindray tsy mivaly le vavaka. Izay ny fieritreretantsika azy, hoe tsy mivaly le vavaka. Dia mbola mivavaka ihany sika, mivavaka ihany sika. Ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra dia izy ivavahana, izy angatahana. Ary mahazana ny antsika dia tsika mivavaka. Noho izany tsy mahamenatra mihitsy ny manohy mivavaka. Tohizana le vavaka. Kanefa jerena ohatrany tsy mbola nivaly le vavaka. Dia rehefa tohizana le vavaka dia
nisy fotoana maromaro nandalovana zay vao nivaly le vavaka. Misy tantara be dehibe ohatran'izany eo amin'ny soratra masina. I Abrahama zao efa nivavaka ela be mihitsy izy, nandalo fanandramana maro samihafa izy, fa nivaly ihany nivavaka farany. Teraka Isaka, nangata janaka izy de teraka Isaka. Nisy fiandrasana tao. Fa zao koa nefa ndraindray tena tsy iny valim-bavaka, iny vavaka nangatanao iny no nivaly. Zany hoe rehefa jerena zany am'le fomba fijery tsy marina ty fomba fijery ty hoe tsy nivaly ny vavaka, fa zavatra hafa ny navalin'Andriamanitra. Zany hoe raha ny teny Andriamanitra hoe tsia, de iny le tsia iny ny valim-bavaka. Satria nahoana? Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Romanina 5:7-20 dia miresaka an'izao ny apôstôly Paoly. Ny zavatra rehetra de miara-miasa mahasoa izay tian'Andriamanitra ary tanteraka ao amin'izay tena fikasana raha teo. Zany hoe zao, angamby ianao mieritreritra hoe tena ity ny zavatra tena tadiavinao, kanefa io Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra io dia manome valiny anankiray hafa izay tsaratsara kokoa noho iny. Ka iny ianao le matoky an'Andriamanitra ho mahay ny zavatra rehetra iny, dia miteny tahaka amin'ny Paoly ianao hoe miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra, ary ny tsara indrindra aza no men'Andriamanitra anao fa tsy le nangatahanao. Rehefa tena dinihina lalina zany ho an'olona matoky an'Andriamanitra de zao, marina fa mety hoe ny fanojo tamin'ny valim-bavak'Andriamanitra ilay zavatra nangatahanao ny valy. Tsara zany. Angamba hoe napalahelo anao lay fotoana lavalava izay tsy namalin'Andriamanitra an'ilay vavaka izay nataonao. Kanefa raha matoky an'Andriamanitra ianao, de rehefa nivaly le izy de hitanao fa ara-potoan'Andriamanitra mamaly an'ilay fangatahanao, ary mbola tsara ihany koa zany. Ary le fahatelo, kanefa sahako no milaza aminao fa tsara indrindra, de ity: na tsy mifanojo tamin'izay nangatahanao aza no navalin'Andriamanitra anao, de miara-manaiky ianao amin'ny olona izay mino an'Andriamanitra rehetrarehetra, fa ny zavatra rehetra de miara-miasa mahasoa araka izay tian'Andriamanitra, ary iny anazy iny ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Mety eritreretinao hoe ratsy le izy ahoana kosa moa raha ohatra hoe nangataka ianao hoe mba ho afa-panadinana, de jerena nefa ianao tsy afa-panadinana. Fa za milaza aminao, raha sanatria atao sanatriavina ihany moa, satria no afa-panadinana le tena tadiavina. Raha sanatria ka tsy afa-panadinana ianao, any aoriana ela be any ianao vao mahita fa tombony ho anao ny namerina kilasy, satria nianahay ianao, ary ilainao zany amin'ny hoavinao rehetra. Betsaka ny ohatra azo raisina amin'izany, fa ao amin'ny Abakoka 3:7-7 sy 9:20 de vavaka ohatr'izany nataon'ity mpaminany ity. Na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ozy, na dia tsy zarizary aza ny fambolena ozy, na de tsy mamokatra aza ny omby ao am-pahatra ozy, de tohizany le izy, za kosa de mbola iravoravo ao amin'ny Jehova ihany. De io Jehova izay mitantana ny fiainana io. Ry zandry malala isany, ry zoko malala isany, ry ray aman-dreny malala isany, isika tsirairay avy izay ifampizarana an'izany vahaolana amin'ny fitokisana an'Andriamanitra izany. Aza matahotra fa ny fananantsika an'Andriamanitra, ny fahafantarantsika fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia vahaolana lehibe eo amin'ny fiainantsika izany. Ary eo anatrehan'ny fitombon'ny olana
misy ndray andro ny fadianina zahay, zay no maranako azy. Ny fadianina izahay de tovolahy anankiray no niresaka an'izao tao anatin'ny fifadikanana. Mahafinaritra ny pro. Hainareo zany hoe pro zany? Ny pro na io programan'Andriamanitra, na io projet miaraka amin'Andriamanitra, na io problème izay avelan'Andriamanitra iseho, tadidio tsara fa raha mbola ao Andriamanitra, raha mbola pro an'Andriamanitra le izy, de iny ny tena vahaolana. Teo amin'ny tantara rehetrarehetra de zany ny zavatra nitranga. Io ranomasina mena io notarian'Andriamanitra nakeo ny zanak'Israely. Fa rehefa lasa olana goavana problème be zany ranomasina mena zany, de io ranomasina mena io ny vahaolana, io ny solution an'Andriamanitra. Satria io ny fomba nentin'Andriamanitra na ny esorana ny zanak'Israely tsy ho andevy ny Egyptianina intsony. Tao no maty ny Egyptianina. Ary tahaka izany ny fiainantsika. Manana an'Andriamanitra ve ianao? Manana an'Andriamanitra ve aho? Fa ny pro an'Andriamanitra, ny programa an'Andriamanitra, ny projet izay iarahana amin'Andriamanitra, ary na misy problème aza zay tao hoe ino no hitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, de tadidio. Fa raha mbola manana an'Andriamanitra isika, dia ino ny vahaolana izay hitondran'Andriamanitra antsika ho amin'ny fahasambarana miaraka aminy. Mino aho fa niara nanovo fahalalana miainga avy amin'ny soratra masina isika, hiatrehana ny olana rehetra. Na mbola hitombo zao ny zava-dehibe, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary manana an'Andriamanitra isika. Ndao hiaraka hideran'Andriamanitra no ny hatsarany. Raha eo, endre ny amaroany ny asanao. Tamin'ny fahendrena ny nanaovanao azy rehetra. Enika ny asa nataonao ny tany. Mideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy. Mideranao izahay fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao anay. Ary mahagaga ny asanao. Fantatry ny fanahinay marimarina izany. Ka manoloana ny fiainanay raha eo. Manoloana ny olana rehetra, ny zavatra rehetra, de miara-miasa ahasoa izay tianao. Ny angatahanay aminao, valio ny vavakay. Ary mino izahay fa ianao izay tianay, namindra fo taminay, ary nitarika anay ihany koa tsara fihavanana ka hifamela amin'ny namanay izay manodidina anay rehetra. Ianao any anala anay ny tahotra, satria ny fitiavana rehetra mandroaka ny tahotra, ary dia anananay ny vahaolana rehetra ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.